Ampifaliana no iarabanantsika indray a misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola afaka amin'ny fampizaran'ny teniny hivavaka aloha isika. Raha eo misaotra anao zahay no ny tombon'andro omenao anay mbola ahafahanay mianatra ny teninao. Mino izay fa ny fanainao masina dia efa miasa aty anatinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Androany sika dia iresaka indray mahakasika ny hoe inona no atao raha te ho voavela heloka, izany hoe inona no tena atao hoe fibebahana marina. Anisan'ny dingana lehibe atongavana amin'ny famonjena ny fibebahana, ary Jaona mpanao batisa ao Matthieu 7:1-2 rehefa nitory-teny dia izay no nolazainy hoe mibebah ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary na dia Jesosy Kristy ihany koa rehefa nanomboka nitory-teny ao Matthieu 4:4-7 dia mbola naveriny ihany izay hoe mibebah ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, izany hoe sarobidy ny fibebahana. Inona ary no atao hoe tena fibebahana marina? Voalohany indrindra dia ny fandaozana ny fahotana, ny fahafoizana ny fahotana an-tsitrapo, izay no dingana voalohany fibebahana. Ao amin'ny Isaia 5:5-7 dia hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany ary ny tsy marina ahafoy ny heviny, fa amindra fo aminy Andriamanitra. Izany hoe rehefa manana etaeta tanteraka ao anatin'ny fotsika ahafoy ny fahazaran-dratsy dia afaka hamonjy antsika amin'ny herin'ny ota Andriamanitra. Raha tsy misy an'izay etaeta ho afaka amin'ny fahotana izay zany ao anatintsika dia tsy misy azon'Andriamanitra atao na dia te hanome hery antsika ary izy hialana ao anatin'ny fahotana. Ilaina ihany koa ny fiaikena sy ny fitsorana ny fahotana voalohany indrindra amin'Andriamanitra. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:1-5. Izany hoe manantona an'Andriamanitra, mitondra ny fahotana ary dia mitsotra eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsy mety ny zavatra natao. Amin'Andriamanitra izany no voalohany indrindra. Ilaina koa ny fiaikena amin'ny olona. Ilaina indraindray ny manantona ny olona nanaovana ratsy na ny zavatra tsy mety natao. Anisan'ny fampianaran'ny Baiboly zany, ary ao amin'ny Matthieu 5:17-20 dia milaza Jesosy hoe raha eo am-panaterana ny fanatitrao ianao no tsaroanao fa misy olona manana lailo aminao, apetrao aloha ny fanatitrao dia mandehana miavana any amin'ilay manana aty aminao. Izany hoe ilaina koa zany manana an'izay fanetretena hiaika sy hitsotra amin'ny olona manana lailo amintsika izay. Eo ihany koa ny famerenana. Lazain'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 7:3-5 mamerina natao tsatoka mampody indray izay norobaina. Anisan'ny baiko ny ten'Andriamanitra amintsika ihany koa zay raha misy zavatra tokony ho averintsika, azontsika averina dia tokony ho ataontsika izay famerenana izay. Mety misy zavatra koa nefa tsy ho voaverina intsony, fa raha manao dingana isika miaraka amin'ny etaeta dia ho ampian'Andriamanitra. Zakaiosy eo amin'ny Luka 7:20 dia tsy maintsy nanome ny atsasaky ny fananany ho an'ny mahantra, izay vao afaka nandray ny famonjena mba ahafahany manarina ny zavatra tsy nety natao amin'ny tany aloha. Dia ilaina ihany koa zany amina sehatra sasany ilaina ny mamerina an'izay zavatra izay norobaina izay. Dia farany hoesantsika ny famelan-keloka ny hafa. Ao Matthieu 5:4-5 dia hoy voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona nareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny irainareo. Matetika dia zavatra sarotra zany hoe amela ny heloka ny olona izay nanao zavatra nandratra antsika, nanampalahelo antsika izay, nefa mba ahafahantsika mandray famelan-keloka dia nanome fianarana tsara ho antsika Jesosy teo amin'ny nafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, na dia tao anatin'ny hiry firy mafy ary izy dia mbola nivavaka ho an'ireo izay nanisy ratsy azy hoe raha eo mamela ny heloka fa tsy fantany izay ataony. Dia manasa antsika amin'ny anaran'i Jesosy mba hanaraka an'izay dingana izay, mba ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra, satria rehefa voavela ny heloka dia mirodana ny rindrina rehetra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, dia afaka manantona an'Andriamanitra isika, afaka ny hovovontsika ary afaka ny fandray mivantana amin'Andriamanitra. Dia izay indray ny ten'Andriamanitra ny fampizaraintsika androany hivavaka isika ho fen'izay. Raha eo misaotra anao no ny tombontsoa omenao anay, ahafahanay mianatra ny tenao mahakasika ny fibebahana marina mba handraisanay famelan-keloka. Fantatray fa te hamela ny heloka ianao ary efa nanao ny anjaranao tamin'ny nanomezanao ny zanakao ilay tokana, ary manoro anay kosa ankehitriny izay zavatra tokony ho ataonay mba ahafahanay mandraisa ny famelan-keloka izany. Mamelatra ny fiainanay eto anatrehanao izay, ary dia miaiky ny fahotanay Tompo, vonona ny hafoy izany izay
ary vonina ny anao fiainana vaovao indray miaraka aminao ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany amen dia mankasitraka antsika rehetra sanio tain'Andriamanitra. Maniry hoany andan ny travoko ny olona ao ny miditra ampiango nanaony manao so nefa tsy mandeha ame ndrikiany filazantsara tsy mamo avomendrikiany fibebana aony mihevitra fa tsy ratsino ny afa izay malazara tsy sy azo lantanana manadeo tena minifutaky ny afa panama ritena sipia tsara velatsy voaio ani Jesosy ny varavara ny fonao faminy andro izay andaozanao zao fiainany zao dia voainy aminao voainy oanoko ny varavara nanitra masinandria manitra ka mankahala ny ratsy tsy misy apita zy ratsy madio ampo manana fiainana tsy mifangaro intsony aminy fa aratsy nasy ny faho